avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vaovao. Tofoka soloan'ireo fampanantenana bokaty atao mitondra fanjakana ny vahoaka malagasy raha tarafina amin'ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Olona roa no fantatra fanamony ainy vokatry ny aitrandro ny tranga atao andrenivohitra Mananjara omaly ka fokotany miisa 3 no voakasika. Olona voaroro tamin'ny fanondranana volamena 770 kilao no kasaina ho tendrena ho tale général ny aviation civile de Madagascar amin'izao fotoana. Tranga izay tsy pahandro mpiasa eo anivon'ny ACM araka ny fanambarana. Tsy mbola hita taratra hatramin'ny androany ny vahaolana Roso Amahana ny volan-drano eto andrenivohitra sy manodidina amin'izao manakaiky maintany izao. Vao maika aza mampijaly ny rano araka ny fitarainany ireo mponina. Any ivelany nanameloka ny fanafiana ny tanety nataon'i Israely tao amin'ny tanànany Gaza androany, lehibe ny komisera misahana ny zon'olombelona ao amin'ny firenena mikambana, ny antsiprian'izay. Fotoana ny fampalalamba vaotsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomboky lasy tombovavy manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mazatra matoan-datsoratra nondeha nokafana ny fiarahana tofoka soleo no ireo fampanantenana pokaty ataon'ny mpitondra fanjakana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Leo kolokolosia politika maloto indrindra ny fanliana sy fanenjeny izay tsy mitovy hevitra mpitondra ka nomezana tombonday ireo zay piso lelaka amin'ny fitondrana matoan-datsoratra. Voafehy, voatapimbava, hiaran'ny tsindry sy ny raha matahorany ankamaroany malagasy raha mikasy saiteny sy aneho hevitra mikasika ny tsy fahaiza-mitantana nataon'ny mpitondra ka mampiditra ny firenena iray manontolo ao anaty fantrana lalina. Any anaty tambazotra tserasera sisa ny olona no miteny ary izay raha teo no efa namporosi ny mpitondra fanjakana. Miteny sy maneho hevitra tokoa ny mponina saingy tsy samy teny mivantana satria na any amin'ny tambazotra tserasera aza ahitana fomba ampanginana azy ireo. Any ka miteny ankolaka, manao sary teny, maneho antsary, mamerina ireny karazana fampanantenana tsy tanteraka, maneho ireo fototra afitrasa tsy vita, ifananaovana fety sy nametrahana vato fototra sy ny sisa. Farany teo ohatra, nandrarany andry rajoelina tsy anatrika ny lalao famarana ny shanina tao anaty tambazotra tserasera ny vahoaka. Fomba firesaka ankolaka fa ny tena marina, tofoka sy leo ity fitondrana ity ny vahoaka malagasy. Borofo zany, orakoraka sy siontsioka no nitsena ny filohan'ny sena raha andray fitenenana ka ikabary teo anatrehan'ny fianakaviam-ben'ny polisy tena tsahamanitra nandritra ny fankalazana ny 20 taona ny koralina ny polisy pirenena. Orakoraka sy siontsioka tahaka izany ihany koa no niseho tamin'ny fotoana nanomezan'ny ministeran'ny kolotsaina ny mari-boninahitra ny kanto teny Mahamasina ny 10 volana aogositra lasa teo. Tranga izay maneho miariary fa tsy faly amin'ity fitondrana mampahanitra firenena ity intsony ny vahoaka. Tsy voatazana intsony ny hetaheta ny vahoaka sy ny fihetseham-pony raha vao misy fotoana ahafahana maneho izany ka ireny no vokany. Raha tsy hivina ny tantara, efa ny orakorahan'ny olona sy nahazo siontsioka tahaka izany ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tao amin'ny kianja nampasambazaha fianaran-tsoa. Fa nanahoana ny zava-nitranga taorian'ny orakoraka nataon'ny mponina tao fianaran-tsoa io, ary inona ny zava-nitranga taorian'izay, ireny ny rahany rehetra nahita ireny ny tantara. Tsapany mpitondra izany ary tsapany mpitondra efatry ny ela, tsapany famijaly ny vahoaka malagasy, sahirana ny mponina, miemotra ny firenena ary tapidalakalia izy ireo noho ny tsy fananana politika mazava irosoana amin'izay tena fampandrosoana marina na dia ny mifanohitra amin'izay aza no fanahinina voisy na etsero.
tsapa ny mpitondra fa efa tofoka sy leo fampanantenana pokaty ny vahoaka any ka tsy maintsy miroso amin'ny fandaniana miopampana izy ireo ahafahana mahazo olona mandritra ireny fotoana fitetezam-paritra ataony ireny. Isaky ny mitsidika faritra iray ny mpitondra sy ireo mpomba azy, mitondra fanomezana ho an'ny vahoaka sahirana, mitondra mpanakanto, mizara karazana tosika sy karazana tsinjo, andaniana vola amina miliara. Hoentina milaza fa mbola mipetraka ilay anarana hoe mamim-bahoaka. Mitatitra olona, manery ireo mpiasa-panjakana samihafa, hatramin'ny mpampianatra sy ireo mpitsabo. Ny ao ambadika izay nefa, tofoka sy leo ny olona. Hitambarany rehetra ilay hoe voafitaka tamin'ireo fampanantenana tsy tanteraka. Tsy nijanona teo, sady tofoka sy leo no tsy avela hisitraka ny zony. Tsy misitraka jiro, rano, lalana tsara, fitsaboana araka ny tokony ho izy, fampianarana sy fanabeazana azo antoka, fandripahalemana, asa fivelomana sy ny maro hafa. Leo kolikoly, leo politika maloto, ary indrindra ny faniliana sy fanenjehana izay tsy mitovy hevitra, ka hanomezana tombon-dany ireo izay pisolelaka. Izay no matoan-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao any Androany fa olona miisa roa no fantatra fanamony ainy. Vokatry ny aitrano nitranga tao Andrenivohitra Mananjary, Omalika Fokontany miisa 3 no voakasika. Anjato nireo trano may ary Anarivo nireo trabona ranotatitra Vonjomaika voaray avy any an-toerana. Isan'ny nampitatra ny afo ny tsy fisian'ny fitaovana sy ny fahaiza-manao momba ny sampana mpamonjy vona tany an-toerana. Onona sainy. Misa roa treto mpivady tao amina Fokontany Masindrano no fantatra fa namony ainy ary mahery 204 ireo trabona vokatry ny aitrano no seto ao Andrenivohitra Mananjary Omaly nanomboka tamin'ny 4 arivo. Mahery ny rivotra tsy ampy ny fitaovana ny fehezana ny firehetana ka nihitatra ny afo ary nakasika Fokontany miisa 3, Anosina koa, Ankadirano ary Masindrano izay ahitana trano fonenana mahery ny 400 kilan'ny afo. Disahirana izao satria itrangotrahana entana sisy azo zamadinika an-dakilasy sasany miasa dia sisy raha tratra mpianatra moa izao dia fa sy tabina andehanany lesona kaye may aby vilagny andrahoana sisy dia eto izao tokotany ay mipetraka. Magnano asoavo aminareo komitiny afo mba ray maso zalay fa sy fitandremana agnatin'ny minitra visy mahatonga an'izao trabona aby izao. Dia io ma izy rahansika mahita io. Efa nitaraigny vahoaka ny Mananjary hatrizay ny pompien tompony voalohany indrindra satria ny afo dia jirena fosiny satria sisy ny vahoaka atao fasika no antorana tragno rano amina sao ny taterina aminoana afo ka ny pompien voalohany indrindra voalohany laharana indrindra tokony mba homena ny vahoaka ny Mananjary fa tena mampalahelo dia tena mampalahelo. Dia magnaraka n'izany ny aetaetanay dia mba ny zavatra mivaingana mba havitanay ny tragno isitrihanay satria tena mampalahelo ny vahoaka sy manana tragno isitrihana amin'izao fotoana izao ka sy mba hoe mba sakafo madinidinika hanimasaka voavoamaigna izay no zaraina sy havitininina izany tompo fa mba tokony iaigna anaovana tondran-tegna havitanany tragno nenana izay mba angatahanay aminareo tondra fanjakana. Nanodidina ny tamin'ny 10 sasany arina vaovofia ny afo raha nitatitra voaray avy any an-toerana. Olana tsy nahafehezana ny afo aingana, ny tsy visian'ny rano, fa ihany koa ny tsy visian'ny sampana mpamonjy vona mahafy ny asany. Ny afo teto Mananjary dia tokony voafehy fa ny olana dia sy nisy pompier ahafahana namono an'izany afo izany. Dia eo koa ny fikatognan'ny hoaka anankitelo sa 2 teto Mananjary dia isan'ny sy nahafehezana ny afo. Totika amin'ny filo any Rajoelina satria ianao no mitondra ny firenena amin'izao mba hapetrao eto Mananjary izay efa nataonao renivohitry ny faritra ny fametrahana ny bouche d'incendie isaky ny waka sy ny fanomezana pompier maromaro ary tokony izy teo 400 metres agny agny afana na miady amin'ny afo eto Mananjary ary mba miangavy tena hofanina mihitsy ny olona ampiasa an'izany satria zany dia isan'ny olana teto Mananjary fitavozavozana satria le pompier ny fanantenana natolotra fotsiny fa sy nisy mahay mampiasa tonga teo le izy efa natositosika avy agny tonga teo lasa sisy afaka nampiasa anazy sisy olona formé ampiasa an'ilay
pompier zany. Nandraina ndraiky ny fitondram-panjakana taorian'ny fahamaizana. Nisy ihany koa ny tolo-tanana avy amin'ny ankiloafikery samihafa ho an'ireo trabono amin'ny komuna Andrenivohitra Mananjary. Andrasana amin'ny fanjakana hoy ny faneho-kevitra ireo mponina ny fitadiavana ny fomba hisoroana ny fitaran'ny afitaka izao anamaivanana ny vavoazana. Tsy tokony ho fanjakana mpizara fanampiana fotsiny fa ho fanjakana manam-piniavana hisoroka ny loza na anamaivana izany. Ho avy ihany koa izao ny fotoam-pahavaratra izay mahabe ny rivo-doza ary Mananjary isan'ireo mitondra takaitra hatrany ka tokony efa hisy ny paikady ho raisiny ny fitondrana. Fa nitrangana firetana ihany koa tao amin'ny Fokotany plasy Kabary Antsiranana ny ariva teo. Tokantrano miisa 3 no rava tanteraka vokatrizay, tsy nisy ny ainana fohy, saingy mainy entana rehetra tao an-trano ary mbola tsy mazava ny anton'izay firetan'izay hatreto. Sy Tanio Bezara Kolo Antsiranana. Tao an-toerana feno setroka sy fahoriana na nazava ny tokantrano 3 misy efitra 7 rava tanteraka fa tsy nisy afa-tsy ny lamba tena ankoditra sisa no voavonjy. Nilaza ny mpamono afa efa nanao izay rehetra azo natao izy ireo, saingy nanahirana ny fataran'ny famatsin-drano sy ny heriny ny poirana ny afo. Izy koa fanagnany karaha iny hoandy amindray zay le vahiny andeha 3h mbala nahita setroka fo izy amindray izy nagnantso izy miboaka izy agnantso zanako izy zavany fa mahiziky boka ambady tsy etany fa viasetroka izy fa mahiziky zay amindray ny kahigna amin'ny telefony za mbala hôtel de ville za fa mahita setroka zana veto fa tsisy raha azoko raisiny na haray valera nakajiaby anatin'ny trano entina viavy jiaby complet tsisy na ka tsy zo egninay soranay zagnahary zany kanay tsy aty madiniky zay foraty misy aminay zo tsisy tamin'ny 14h moins quart teo zegny apelinazy ny voalohany fa tsy mipréciseny fo zay le motsy hoe tsagno nizo na tsagno nifa fa izy nikaiky zay zegny hoe stockage ny laoko zegny raha de zay man niaraka narigna apel igny de navy ma zay mampamonjy vola zay tsy maintsy mamonjy tanky zegny koa asanay mpamonjy. Eo am-piandrasana ny valin'ny fanadihadiana ahafantarana ny andohan'ny afo mitaraina sy mangataka fanampiana ireo fianakaviana tradoza. Hatreto anefa tsy mbola nisy hita teny na fanambarana ofisialy ava manam-pahefana eto an-toerana na ny vonin-kava mahatratra ho an'ireo tradoza tsy manana trano kialofana. Fitaterana nabakabaka mitony fikasan'ny fitondrana rajoelina na wakamakama amin'ny fomba fanendrena olona amina toerana stratégique eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Olona voaroro tamin'ny fanondrana volamena 3 amin'ny 70 kilao no kasaina ho tendrena ho tale général ny aviation civile de Madagascar amin'izao fotoana izao. Tranga izay tsy pahany piasy eo anivony ACM araka ny farambarana izay nataon'izy ireo. Olona saina no mitaritra ny antsiprian'izay. Olona efa voaroiroy sy voasaringitra tamina raharaha volamena 370 kilao tratra naondrana tsokosoko tany Afrika Atsimo ny fiafarany taona 2024 ary efa nanan-draharaha teny anivon'ny fitsarana hatramin'ny taona 2024 no kasain'ny fitondrana rajoelina apetraka ho tale général ny ACM na ny aviation civile de Madagascar. Olona toy izany fa namana ka omena ndraikitra trano teo anivon'ny ACM manandritra izay taona maro izay ary izao kasaina ho apetraka ho tale général zao. Fikasana izay efa tsindrin'ireo mpiasa eo anivon'ny ACM ka namoahan'izy ireo fanambarana mialoha ny amin'ny olona tokony hipetraka eo amin'izany toerany tale général zany. Ambaran'ireo mpiasa sy ny délégué syndical Sakim fa olona tsy mbola nanome endrika ratsy ny ACM no ilaina na eto amin'ny sehatra anatiny zany na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Notsindrin'izy ireo tamin'izany ihany koa fa olona tsy nanan-draharaha tamin'ny volamena 370 kilao sy ny Boeing 777. Ankoatr'ireo tsy nampiditra ny ACM tao anatin'ny trosa nitarika tsy fandraisana karama nandritra ny 3 volana ary ny fikasana ampiana ny karama mampiasa hatramin'ny 50 isan-jato toy ny tamin'ny andron'ny Covid-19. Araka ny angom-baovao, olona efa teo amin'ny toeran'ny tale général ny ACM io no kasain'ny fitondrana rajoelina averina ka isan'ny antony nahatonga ireo mpiasa nanao izao fanambarana izao. Ny ACM izay manana ndraikitra lehibe sy saripady eo amin'ny tontolon'ny sidina nabakabaka fa ihany koa iodinana vola amina miliara ariary. Dia tokony teknisianina aloha zany no mipetraka ao voalohany. Ireo kompania aérienne rehetra miopere eto a Madagascar ireo dia mandoa droit daholo. Misy vola be zany miditra ao amin'ny aviation civile ny Madagascar.
raisiko exemple fotsiny a tsy fantatra ny seho taty aoriana fa raha tsy resaka afa-tsy ny hoe tamin'ny ery Madagasikara mbola ny opéré ny vol internationaux dia reo compagnie rehetrarehetra aérienne zany a zay miopéré vol internationaux eto Madagasikara dia tsy maintsy mandoa zany atao hoe ohatra hoe droit na ataoko hoe royalties zany. Ankehitriny ve mbola misy zay zavatra zay, ohatra raisiko exemple ohatra hoe Ethiopian Airlines, Air France mandoa royalties ve, io zany a amenona ny banga ho an'ny compagnie aérienne eto atoerana zay nationaly a miopéré. Zany zavatra zany. Misy koa zany a rehefa mandeha miopéré eto Madagasikara ny compagnie aérienne kare dia tsy maintsy mandoa droit. Zay ny mahasaripady an'ilay izy ary vola tokony hiditra ny anatin'ny kitapo-panjakana daholo zany. Satria ve misy resa-bola amina miliara fa ihany koa ahafahana amin'ray tsikombakomba amina sidina miditra sy mivoaka ny Madagasikara ka iadin'ny mpitondra mafy ny ametrahana olona atokisany eo amin'izany toerany tale generaly ny ACM izany. Fanontaniana iandrasam-balina io avy amin'ny gouvernemanta sy Andry Rajoelina. Ny ACM izay tsy afabela rehefa resaka sidina, ohatra amin'izany ny raha ratsy miravina mandrakandroany ny Boeing na 777. Raha nisy reny autorisation provisoire reny a mino mihitsy a mba tsy maintsy nisy ny resa-bola atao anatin'ilay izy dia tsy maintsy nisy droit nalohan'ireo a compagnie aérienne zay nisahana an'ilay izy a nampanao an'ilay izy an'ilay staty amintsika zany. Autorisation na reny certificat de navigabilité ana fiaramanidina ninninona zany a rehefa misy zavatra eto a dia tsy maintsy mipetraka eo ambanin'ny fahefan'ny aviation civile Madagasikara daholo. Zany hoe ny tiako averiko indray mpandeha tena poste tena ataoko hoe stratégique ny poste ny direction générale ny aviation civile eto Madagasikara. Be dia be ny technicienne. Za zao dia mahafantatra olona manana an'izany hoe diplôme technique nanao formation tany amin'ny école d'aviation civile tany à Toulouse, ingénieur en aviation civile. Be dia be koa ny olona malagasy manampahaizana ohatran'izany afaka misahana tsara nio andraikitra io a. Kasaina hotendrena rahampitso amin'ny filan-kevitry ny minisitra io olona efa alohan'ny mpiasan'ny ACM io raha ny angom-baovao tanterahana ary mety tsy ho raharahiana anatin'izany ny fanambaran'ireo mpiasa ny fanio-kevitry ny mpisehatra sy manam-pahaizana momba ny fiaramanidina sy ny sidina anabakabaka fa hotendrena ihany izay olona mety sy tiany ny fitondrana Rajoelina. Dia ny olona izay apetraka hitondra ny firenena na orinasa ampanjakana io zany a na ministera dia olona efa voaroroy tamin'ny raha maloto. Ohatra amin'izany zao a ity DG ny ACM izay raha malala zavatra nataony gateo aloha dia zao indray a olona efa atao efa voaroroy amin'ny resaka volamena 73 kilo sy ny raha hafa dia mbola mitady ihany a ho asesiky ny fitondram-panjakana ho tendrena ho DG ny ACM zany. Amin'ity fitondrana ity raha tsy olona hoe akamakama manao ny népotisme, favoritisme no apetraka eo a zay olona azo baikona sy olona tia kolokolo no apetraka dia manjary potika le firenentsika mihitsy ny potika dia iza ny victime anatin'izay ny vahoaka ihany sy ny firenentsika. Eo ny finiavan'ny fitondrana Rajoelina ametraka ny akama amina toerana stratégique rehetra sy fantatra fa iodinam-bola amina miliara maro fa hita ihany koa fa sahirana ny fitondrana mitady olona apetraka amina andraikitra iray. Ny malagasy na eto an-toerana na any ampitan-dranomasina izay iaraha-malala fa manam-pahaizana ampitrake-fa amina asa samihafa ampandrosoana ity firenena ity fa tsy manaiky intsony hiara-iasa amin'izao fitondrana izao. Tsy manaiky noho ny tsy fisian'ny fitsinjaram-pahefana sy fisarahm-pahefana fa izay tiany ao an-dapatrano no atao nahita fa tsy mety sy amotika ny orinasa sy ny firenena aza. Eo ihany koa ny fanodikodinam-bola sy ny kolikoly ary ny fitadiavana tombotsoa manokana. Maro ireo tia tanindrazana manam-pahaizana sy traikefa te hanavitra ity firenena ity fa tsy amin'izao aloha fa aoriana kely. Rehefa misy ny mikonkonina fanendrena, misy ihany koa no mitaky fanesorana. Isa mitaky ny hanesorana anaty fotoana fohy. Chef district Anarivo Mamo amin'izao fotoana izao ny solombavam-bahoaka mivondrona eo anivon'ny Fivoy. Araka ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety maraina teo, izy ireo izay nanamafy ihany koa fa hanao hetsika lehibe miaraka amin'ny vahoaka eny an-toerana Rampitso anamafisan'izay fitakiana samihafa izay ka eto Andriatsilavo. Raha toa ka efa nanomboka tany amin'ny fikarakarana sy ny fiatrehana fifidianana, vaky ny ady ankehitriny ary mianjandroany tady eo amin'ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry ao amin'ny distrika ny Arivon'ny Mamo. Tsy zaka intsony ny sakana ho an'ny fampandrosoana ataon'ny lehiben'ny distrika, vokatry ny tsy fitovy-kevitra ara-politika hoe ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-toerana.
Sakanan'io lehibe ny distrika io avokoa izay rehetra atao ho fanampinan'ny mponina ka isan'ny lehibe indrindra amin'izany ny volan'ny siady ho an'ny taona 2024 sy ny taona 2024. Amin'ny maha ordonnateur principal ny chef district tsy nosoniaviny hatramin'izao ireo taratasy na efa nisy aza ny fivoriana sy ny fandaniana ny araka tamin'ireo ben'ny tanàna raha ny fitarainana voaray. Dia mahitsy zay milaza sy manambara fa zay faran'ny aingana araka ny azo atao ny tokony analana anazy. Fantatritsika fa alarobia zao dia misy conseil de ministre dikan'izay tokony ho alana ao anatiny eo fivorian'ny ministra io satria ny antony hitatsika reny tamin'ny resaka raharambo malaza raha nisy dokotera tafateny zavatra tsy nety nalana reo teony eo ary tsy nangatakandro ianareo ka mihitsy manatena fa torak'izay ihany koa ity satria efa tena tsy firarahina mihitsy ary efa tena famotehana n'le fiainam-bahoaka mihitsy ary efa tena fanakorotanana n'le fiainam-piarahamonina mihitsy no ataon'le lehibe any distrika ka raha velanareo eo izy dia hiteraka zava-dozy io ary hiteraka olana sarobahany io ka mangataka izahay farak'izay aingana indrindra no analana zany lehibe any distrika Anarivo Mamba izany. Ny feon'ny vahoaka no entinay amin'ny mahasolo-mavambahoaka raha ny fanazavana. Araka izany, iroso amin'ny hetsika fakanan'hevitry ny vahoaka izy ireo raha mipito anamafy ny fangatahana fanoloana io chef distrika amantoerana io. Makasika an'le hetsika raha pito efa fantatrareo hoe zao ny fifanolanana eo anatrehan'ny lehibe any distrika ave dia andefa fangatahana any amin'ny lehibe any distrika ianao hoe mba omeo autorisation zay fa zay anao fanambarana analana anao apahabe maso dia omeny autorisation ave ianao fanontaniana apetrako aminao zay fanontaniana zay. Afaharoa manarakaraka an'izay raha ohatra ka tsy alan'ny tompony andraikitra izy ka iziriziry ny tompony andraikitra ao anatin'izany dia roso foana andehanay fa tsy hijanona eo ary tena vonina izahay satria tsy mety potika ny tanyrazana manimba ary io ny tena ataontsika hoe olana agoavana eto amin'ny tany sy ny firenena ity satria ngeza loatra ny antsana mampifandray amin'ny mpitondra sy ny entina. Ny mpitondra tena any ambony any tsy mahalala ny fijalen'ny entina ty ambany aty ny eo anelanelany eo manararopaty daholo manao zay dany kibony zay manana fahefana kely tonga dia manageja mamadika volan'izany manindry mamotika ampiaramonina amin'izany ka raha ohatra ka tsy vonina ny ametraka ny tany tandalana izy ametraka ny tompony andraikitra manara-dalàna sy mahatsapany andraikiny dia azy ny azy fa izay dia angataka ary angataka hatramin'ny farany izahay. Tsy mbola nandraisana fanazavana mikasika izany fitakiana sy fitarainana izany ny chef distrika voalaza. Ity farany izay efa naneho ny heviny tao anaty tambazotra tserasera ka nilaza fa efa misy fandaharam-potoana napetraka mikasika ny volan'ny siady ary efa nosoniaviny ny zoma lasa teo. Andrasana ny mety ho toyiny sy izay hevitry ny vahoaka Anarivon'ny Mamo mikasika ity dizadisa ity rahampitso. Rahampitso zany no ahitantsika an'izay hetsika karakarainy ny solombavambahoaka mivondrona ao anatin'ny fivozay. Ny fahalemen'ny diplomasia malagasy no antony tsy asahin'ny mpitondra mijoro amin'ny heviny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena isaky misy latsabato ampanaovy ny firenena mikambana. Hony filohany antoko FMI malagasy Androany tokony ho sahitaka eo anatrehan'ny firenena frantsay ihany koa Andry Rajoelina momba nosy malagasy raha milaza fa mamiratra ty Afrika ny diplomasia malagasy ankehitriny. Andao rahantsika ny antsiprian'izay. Saika miolakolaka amin'ny firehana tsy momba ny atsy ny arofo na neutre izany hoe tsy mahasama indray fanapa-kevitra manameloka na manoa ny Madagasikara isaky ny misy latsabato ampanaovy ny ONU momba ny ady mitranga eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Hita taratra izany tamin'ny safidy sy latsabato momba ny fanamelohana ny ady tany Ukraine hifanandrinana amin'ny Rosia. I Madagasikara izay tsy nanao enina tsi mbola manamafy izany ihany koa ny tsy fahasahin'ny mpitondra malagasy anjoro amin'ny heviny tamin'ny latsabato farany teo momba ny ady hifandonany Palestina sy Israel izay sady tsy nanao hoe ny no tsy nanao tsi Madagasikara. Mariky ny fahalemen'ny diplomasia no antony mahatonga ny firenena malagasy tsy samandray fanapa-kevitra entitra hoy ny mpanao politika. Tsy any anatin'ny lalam-pandrenana frantsay ny Ilzepars tena veriko eto tsy any anatiny maninona ny fanjakana malagasy tsy samy teny an'izany apabe maso hoe tsy anareo io satria tsy anatin'ny lalam-pandrenanareo dia atao fa dideratsiraka nahavita na tafavoaka ny résolution tamin'ny 1979 tany amin'ny ONU hoe any malagasy ny Ilzepars. Hitantsika eo izay vitany Andry Rajoelina raha tena matanjaka izy
fa zany teneniko zany nge tsy mamorona e azo tenenina zany rehefa ray latabatra amin'ny frantsay azo tenenina koa zany raha misy fivorim-be eny amin'ny oen io na fanjakana farak'izay malemy eto Madagasikara raha afaka mijoro miteny zavatra ny teneniko zay fotsiny ahafahana miteny hoe tsy anazy ny jepas ankehitriny voalasa fahodianiana mandritra ny fivorim-be ny firenena mikambana amin'ny tiandiany fahavalo politika ny resaka nosy malagasy manamaivana ny lanjan'ny diplomasia malagasy eo anatrehan'ny sehatra irasan'ny pirenena any tsy fizoroany mpitondra amin'ny heviny mitaky fahasahiana sy finiavana hitaky ny famerenana ny nosy malagasy eo anatrehan'ny frantsay hampatanjaka ny ara-diplomasia saingisakana tsy havitany andrajoenina izany ny fizakana izy ho pirenena frantsay milaza izy tsina rehefa mivory miaraka amintsika manana taratasy izy manana argument izy de portée internationale milaza fa anazy ny jepas mivalin'izay tokony tenen'ny fampanjakana malagasy manina tsy navoaka anareo zay tamin'ny 1979 fa raha nanana tokoa nareo argument na taratasy miteny hoe anareo ny jepas tamin'ny 1979 efa manana valeur juridique internationale tokony efa navoaka anareo io tamin'ny 1979 fa matoa nareo tsy namoaka inina tamin'ny 1979 tsy misy zany fa ny fitondram-panjakana malagasy tsika malemy fa tsy vitany malemy tsy malagasy no miady an'io tsy manana zo pirenena malagasy ny problema miady an'io vazaha miresaka amin'ny vazaha io dia omeny an'ny frantsay io izy pasy io satria izy tsy gasy any ange ny problema amin'io tsy aivina ny afara tamin'ny fanesorana ny ministry ny raharaham-bahiny teo aloha Richard Randriamanandrato aza ny fanapahan-kevitra ny raisiny nanameloka ny Rosia akanto nanalana azy ny 20 oktobra 2024 ny fitondra mpanjakana izay mireharefa naomby ny diplomasia malagasy matola safilompitarika ny Zadek Andry Rajoelina tsy mitombina nefa zany io ny fanazavana satria ny firenena masamijoro mandray fanapahan-kevitra eo anatrehany zava-mitrangy resan'ny pirenena no isan'ny teboka iray hianasokajina ho matanjaka ny diplomasia ny firenena iray andrasana raha sahany enjana ny fitakiana ny nosy malagasy mandritra ny fivorim-be ny firenena mikambana i Andry Rajoelina na ilefitra eo anatrehany frantsay tsy resaka famatsin-drano vetivety tsy mbola hita taratra hatramin'ny androany ny vahaolana roso amana ny olan'ny rano eto Antananarivo renivohitra sy manodidina amin'izao manakaiky ny maitan'izao vao maika aza mampijala ny rano ireo-ponina nanaovana fanadiadiana androany rehefa tsy naomby ny vahaolana no eritreretina roso tokony mitady vahaolana hafa mpitondra fanjakana raha ny fanokivitra nentin'izy ireo tamin'ity andro anty Entsora Soary Malala ho avy ny maitany ny rano anefa tsy misy toerana maro eto Antananarivo sy ny manodidina no mbola mijaly rano amin'izao fotoana tsy maintsy tsitsiana ny rano ao an-tokantrano raha toka in-telo na in-efatra no tonga manatitra rano eny amin'ireny bombony na ireny ireo mpitatitra rano Jirama teo aloha efa indray mandeha ihany izany ankehitriny raha ny fanazavana efa nisy hatrany ny fitarainana saingy tsy ahita-mbaliny hoy izy ireo ny taraina ia tena grave be aloha ny fahatapahana rano aty aminay aty manomboka mivaly maraina ka hatraminy 20 taona fa ny olona mba miasa io mba fiveloman'ireo ankizy ireo tena grave miandeo amin'ny atondroena io dia tapaka andreo zao après-midi rehefa mamandeha kely atrany io dia ohatr'izay koa ny jirony tena entana valo amby 20 vao miverina dia mandeha kely indray dia amin'ny telo indray dia tapaka dia amin'ny enina indray vao miverina tena mijaly mihitsy zay vao deparany an-trano dia mampiasa an'io rano io zay zao manao gargote ny asanay tonga dia raha tsy manana simbenga man tsy tafahatso anatin'ny ray andro tapaka lava ny rano ety tena mijaly mihitsy zay zao efa ao anatin'ny 2 andro tsisy rano mihitsy misy loharano zay zao ety aminay dia eo ny olona nefa tsy maharaka izay zavatra izay dia misy manana lavatra nefa le olona koa manararoatra lasa mivarotra an'le rano dia amidiny eo amin'ny 10 ariary eo mihitsy ny bidon mpametra-panontaniana ny maro ihany koa hoe lasa aiza avokoa ireo siterna mpitatitra rano madio ny Jirama no toa tsy hita tsikelikely aiza avokoa ireo tompona ndraikitra voakasika rehetra manoloana an'izao toe-java-misy izao indrindra amin'izao fiavininy maitany izao raha ny fanazavana tsy tokony efa tonga io fotoana io vao hihetsika daholo indray ka avy eo dara loatra ny zavatra misy amin'izao fotoana izao zany manoloana an'izay hoe ho avy ny maitany izay aiza ministeran'ny rano aiza ministeran'ny tontolo iainana aiza ny ministeran'ny izay misahana manokana ny olona ohatra ministeran'ny population ohatra zany hoe mila tsy ao anatin'le efa tena ao anatin'le vanim-potoana ny maitany zay zany vao mihevitra indray hoe ahoana ny atrehana ny olona ny rano satria ririnina arytsika teo sahirana dia sahirana rano fiantraikany aty amin'ny olom-pirenena ho manokana dia tsy hoe mahakasika ny asa sy ny fiainana andavanandro fotsiny tsony mahakasika ny fiantraikany vokatry ny tsy fisin-drano fa tena
ataoko efa mahatraika amin'ny psychologie sy ny aretin'ny saina mihitsy satria tena mazana miaritra an'le hoe tsy misy rano ahafahanao miaina araka ny tokony ho izy satria raha antsika mahafantatra fa na ny fototra indrindra mahakasika ny sakafo sy ny fidiovana sy ny fahadiovana ao an-trano ary zao dia tena sahirana ny olona tsirairay sy ny isa-tokantrano mahakasika ny rano. Ny mangarahara mahakasika ny fitantanana ny rano iray manontolo ilaina fantatry ny malagasy avokoa. Efa maro ihany koa ireo vahaolana isan-karazany no irairaina saingy tsy hita aloha hatreto ny fanantanterahana azy. Rehefa vahaolana efa hita fa tsy ho vita dia aleo mitsotra ny vahoaka fa tsy ho vita dia mitady hevitra hafa indray ny fanazavana trany. Mangarahara mahakasika ny fitantanana ny rano iray manontolo mihitsy manomboka any amin'ny fampahafantarana hoe ohatry ny ahoana no hitantanan'ny jiramany rano amin'izao fotoana izao. Fa amin'ny ankapobeny koa mahakasika izay citerne izay tsindriako manokana aloha izay tena hoe vahaolana foezaka tena tokony tsy ho lasa zatra n'izany citerne izany koa ary tsika. Ny zava-misy amin'izao dia lasa ny olona samy olona no mifanavitra dia lasa misy ohatra hoe eny amin'ny fokontany misy anay izao misy trano izay mivarotra rano satria zareo afaka mampiakatra rano dia lasa ny vahoaka iray manontolo mividy rano any aminazy tsy rariny mihitsy satria lafo le rano vidinany atokantranon'olona dia nefa le popin-drano maty. Tsy misy tsy mitaraina amin'ny fijaliana rano intsony ny malagasy n'aiza n'aiza amin'izao fotoana. Efa maro ireo fampanantenana nataon'ny fitondram-panjakana mahany olana io saingy toy ny fampanantenana rehetra ihany ny kabary no betsaka fa ny asa tsy tanteraka. Izay ihany koa no entintsika misendo vetivety ao anaty tokafoy. Mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionan'izay ny olan'ny fitrandrahana volamena any amin'ny distrika Mananjary amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny trafika Narongony any amin'ny distrika Betroka ao anatin'ny tapany faharoa. Ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprian'izay. Aza misaraka aminay ary. Avec la fibre de Yas, faire plaisir n'a jamais été aussi facile. Et oui, jusqu'au 30 septembre, pour l'achat d'une offre fibre home, gagne une offre fibrine en cadeau pendant 1 an. À offrir à tes proches. 1 an, 12 mois, 365 jours de fibre optique sans rien payer. Faites-leur plaisir. Connectez-les aussi dans ce Vidant Yas Store. Enfin, rentre vite, t'as compris. Ndao mokatra aingana kokoa mba aleo tena ara-tsakafo. Ampiasao ny motoculteur manana tanjaka ilainao sady mora kojakotsaina. Ampiarao amin'ny remorque mahazaka hatramin'ny 2.5 tonnes. Ampikodiarana vitsy mifidy lalana. Sy angady maranitra natokana ho azy. Azonao jifaina amin'ny Batimax tsara lalàna ex Universal Import. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mora. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Potika mivadika fotsy avokoa amin'izao fotoana ny volamena azon'ireo mponina mpitrandraka madinika eo amin'ny fokontany Amboiniona na commune Andranomavo distrika Mananjary noho ny fampiasan'ireo teratany Sonosy Karana akora simika amin'ny fitrandrahana any an-toerana. Tranga izay mandoto ny rano fisotro n'ireo mponina ihany koa ary manimba ny tontolo iainana rano fitarainana. Daniela Minorsona mitatitra ny Antsiprian'izay. Noho ny fampiasan'ireo teratany Sonosy Karana akora simika tahaka ny mercure amin'ny fitrandrahana volamena izay ataon'izy ireo amin'ny fokontany Amboniona na commune Andranomavo distrika ny Mananjary. Potika mivadika fotsy tanteraka ny volamena azon'ireo mpitrandraka madinika amin'izao fotoana. Maloto ihany koa ny rano fisotron'izy ireo. Potika ny tontolo iainana raha ny fitarainana. Aminay ity zao Developpé amin'ny resaka fitolemana amin'ny resaka fitrandrahana volamena dia mampiasa mercure zareo dia simba dia tena fosy ny resaka volamena fosy dia tena simba amin'ny fampiasana zareo mercure amin'ny fitaovana anazy zareo io rano maloto be io tena hohaniny ety dia izay zao miteraka aretina aresaka fahasalamana aminay ety mahasimba ny resaka raha aminay ety zao dia io rano maloto be io hitanareo no rano hohaninay ety. Ankoatra izay tsy ankera totofan'ireo teratany Sonosy Karana mpitrandraka volamena ankiriny ihany koa ny tany fiveloman'ireo mponina ho hatrany ny fitarainana. Alangalarina androana zao tanno dia nemko na terra bene tany litro e
fa memkoka mihina anjary tegna rano rehefa raha tsy nivangeny vola nde de vola réal aby sy niresiny tamin'igny a tonga de nikoka fosiny anjary tegna rano de magnano vaky barazy igny amizay zao hoe mitarikolaky igny amizay mentandro tonga de iagny zareo ndraika manjady ndraika de angizana zareo maramila ndraika dipako legna zareo midradradra magnanjaka ola miasake kadikady raha abin'olona egny aby daholo zava-misy I rano annay a de misy mercure ambelagny mercure de akesy moa rano maloto any tanimbary be firifiri angamba akondro tegny frempé tegny akaza tegny anefa de sisa potsika aby daholo itany ampanarina anazy sy nagnariny de amin'any de malahelo ao fa satria de potsika aby daholo tany tokony asiasiany araha de potsy anefa vaky barazy amin'any sisy de hoan'ny egny amina vaky barazy de io ny kokolegna de sisy lamina misy hoe mba hifampierana na de atao hoe mangatakandro azy izy na sisy vola sisy an'izany fa tonga de magnapotika fotsiny de ambadikaty koa zao a mbola ilan'ny taniny etiny mipotehany de jeretsika eo avy eo fa nangalariny a tagnatin'ny efatrandro nanomboka 3 4 5 6 de nazahoany zareo volamena tao Ijerena miaraka ny zava-misy nanatanteraka fivoriana ireo fokon'olona tao amin'ny fokotany ambony onana. Izany tapaka nandritra izany ny androany izy ireo teratany Sinoa sy Karana, mpitrandraka volamena izay manimba ny fiariana sy ny tontolo iainana ao amin'ny fokotany misy azy ireo, raha mbola mitony fanimbana toy ny reto farany. Taka sy magnatanteraka an'io izy a de miala signa efa tegna katogna ny tanteraka fa satria manimba no avy io raha io. Zay zava-misy. Kirefa le olany ray zareo arga de olany robaka le bahoaka fa sie agnatombosoagny eto amin'ny tegnane de miala signy ny tegnane fa raha sy misy ny programme anazy io fotrafidasagna eto any ambonongany de mamgadagny fokon'olona fokotany ambonongany ngambekara de araka ny teniny moa de nagnano hoe ty na raha sontoteraka aleo aravana aby ya fotawle de de mamitaka boka mo drosno tong na vali karan yana bitimna Tsy anaikatra amin'ny farany fa hitolona malona ity tranga ity roaponna amin'ny fokotany ambony onana komuna Andranomavo distrikany Mananjara ny fanambarana nataon'izy ireo. Izy ireo izay roso amin'ny dingana mafimafy kokoa raha tsy mietsika mandray andraikitra ireo tompony andraikitra sy ireto toeratany Sinoa sy Karana mpitrandraka volamena manimba ny mponina ireto. Fanandritra ny atelona ny hetsika ny havana misoa mandiany faharoa izay nataon'ny farany herinandro teo tao Mahajanga hetsika ara-kultoraly sy ara-panatanjahantena izay natao amin'ny presse na ny malagasy tsy ankanavaka sy ireo mpanjifa teo anivony tranom-piantohana ny havana ary nisy ihany koa ny conférence nokarakaraina nampafantarana ny tontolon'izay fiantohan'izay andao rahantsika ny Antsiprieny. Fahombiazana izay no azo amehezana ny hetsika ny havana misoa mandiany faharoa izay no karakarainy ny assurance ny havana Mahajanga. Ho fampahafantarana bebe kokoa ny tranom-piantohana ny havana, ho fampiresana ny malagasy ary ho tranom-piantohana manakaiky vahoaka no tanjona tamin'ity hetsika ity. Misy ny hetsika ara-panatanjahantena, teo koa ny hetsika ara-kultoraly. Nandritra ny 3 andro no nanatanterahana izany izay natomboka tamin'ny conférence lehibe nentina Andriamatoa Tale Jeneraly ny assurance ny havana ny ompanatanteraka tamin'ny tontolo ny fiantohana. Naomby tanteraka zany le conférence ary nipaka tamin'ny tanora antsika eto Mahajanga zany le etaeta hoe mba tia halala reo koa zany mba tia halala ino ankito ma fiantohana io ary le izy tanatin'le hoe fiantohana le anankiteny resantsika teo zany tafapita tamindreo hoe matetika le eno de le fiantohana tsy maintsy atao iny lalàna amin'ny teny hoe tsy maintsy manao assurance automobile izy iny moto bajaj ny faharoa de le hoe assurance terrena atao assurance imposée io zany ao ny banky ao ny microfinance ao ny TLS ireny le hoe terrena manao tsika fa na terrena ary tokony mahay mihaino foana sy mahay mamaky hoe ino ma le contrat nalaitsika iny ary ny fahatelo zava-dehibe ny any de le assurance pour tous zany hoe ny fisondronono fanampiny zay tokony hitondra vokatra lehibe amin'ny fiainana ekonomika ny toe-karenan'ny Madagasikara. Zava-dehibe ho an'ireo izay tonga teto araka izany ny fampianarana izay nondraisiny izy ireo teto. Nampisokatra amin'ny fijery ho anahy manokana, heritreritra ny fahanterana, heritreritra ihany koa mety hoe ho avy na ihany koa hisorohana ny mety ho loza amin'ny tranga satria ny assurance dia eo foana zany amin'ireny tranga maro samihafa izay tsy ampoizitsika reny. Dia tao anatin'ireo fanazavana izay nentin'ny Tale Jeneraly ny havana moa dia arak'izay hoe nanokatra amin'ny fijery izay mino aho fa ho an'izay rehetra nanatrika teto dia hanao ampitapitao any amin'ny fianakaviana
fa tsara be reto le assurance andaotsika andeha hanao an'le izy mba hiantoka ny hoavintsika hiantoka andreo olona akaiky atsika indrindra manaraka an'izay anisany hoe nanome tombontsoa ny vahoaka mahajanga ihany koa ny assurance ny havana androany tamin'ny alalan'ny fisariana ticket maimaimpony izy io akoatran'le loka maro samihafa izay nozarainy moa zany dia nisy ihany koa ny ampany olona 30 isa ary iray tao anatin'ireo ny tenako nahazo ny fisariana anao ny fisoratana anarany ho an'ny assurance complémentaire izay aloha isam-bolana ahafahana mieritreritra no avy ihany koa. Tao anatin'ity hetsika ny havana misaoma ity ihany koa dia nisy ny fanomezana panneau de signalisation misassive ho an'ny tanànany Mahajanga fiaraha-miasa tamin'ny commune urbaine Mahajanga ka fisaorana sy fankasitrahana araka izany no natolotry ny commune urbaine Mahajanga ho an'ny assurance ny havana. Ny fiaraha-miasa entre ny assurance ny havana sy ny commune misy ihany ary azy io profo mitoka amin'ny tenda zao hitantsika zao io ary tsy vita ny panneau io ihany ny fiaraha-miasa entre commune sy ny assurance ny havana fa mbola ho be da be ny zavatra ho atao dia makasitraka zareo. Ny andro fahatelo tamin'ity hetsika ny havana misaoma ity dia ny hetsika ara-panatanjahanteny nahitana ny Lomay Bevata azakazaka 13 kilometatra namakivaky ny tanànany Mahajanga ny angavy teto anoloany ny foiben'ny assurance ny havana ary ny afara teto ihany ka nahatratra 70 ireo mpandray anjara tamin'izany mianda miambavy. Za tiako fotsiny mandray anjara sahala amin'io izy koa resaka sport io zany. Za matetiky manao fizika amin'ny boro any zay fotsiny nafinaritra le fandraisako anjara. Firaisankina dia sport fanatana fitaizana vatana. Enjana be satria tena moa fa vétéran dia tsy ampy entraînement. L'organisation, parfait. Surtout la première partie de la course, la vue est magnifique. Sur toute la corniche, c'est très beau. Ça s'est bien passé. Samy nahazo mari-pahatsiarovana avy amin'ny assurance ny havana avokoa ny mpandray anjara rehetra saingy ireo telo voalohany isaky ny sokajy no nahazo loka goavana avy amin'ny mpikarakara sy ny mpiara-mombon'antoka. Ho an'ny taranja football izay natao teto amin'ny kianja Rabe Mananjara dia natratra 320 ny ekipa nandray anjara tamin'izany ary norombany ny ekipa ny gendarmerie avy amin'ny groupement Boeny ny Amboara Omby Matavy miaraka amin'ireo loka marobe tamin'ny tilalao ity. Ny ekipa avy ao amin'ny tourisme kosa no nandrombaka ny Amboara tamin'ny taranja basketball izay natao tao amin'ny kianja mitafy ny complexe sportif raha toaka ny ekipa avy ao amin'ny orinasa Unima no voalohany teo amin'ny taranja pétanque ka nandritry ny lanonana soirée de détente natao teto amin'ny hôtel Vatobe no nanolorana ny médaille sy ny coupe ho an'ireo mpandresy tamin'ireo taranja telo ireo. Fotoana ihany koa niaran'ny ekipa ny assurance ny havana sy ireo mpanjifa izany. Ny trampetona ny havana dia izay mihitsy ny tanjonay hoe anakaiky ny vahoaka malagasy jiaby satria ny anay dia izay hoe assurance pour tous zay. Tetika dia ny malagasy samy malagasy tsy mifampatoky indrindra. Rehefa misy olo hafa akaiky malagasy eo dia alefany any le assurance. Fa amin'izao zay dia tena tia hiteny amintsika hoe tanatin'izay 57 tany efa 7 taona zany ny trampetona ny havana zio ty efa manana trakefa zay andehanana any amin'ny 57 ane manaraka any koa zany. Kanefa zay tsy afaka direct karaha zay fa tsy maintsy mila antsika samby malagasy mifampitsinjo anatin'izany asana fiantoana zany tianeo zay fa professionnel anatin'le hoe niavana misaoma fa mbola professionnel mandilatra zay koa zay anatin'ny niavana miasa. Dia misaotra ny talen'ny niavany koa eto Mahajanga satria dia nakarakara ireo tena félicité andreo mihitsy ny hoe événement culturel, événement social, événement sportif nefa natambatra tanatin'ny esprit commercial. Tsy hijanona eto Mahajanga ihany ny hetsika ny havana misaoma izay atao isaky ny roa taona fa eritreretina hitohy any amin'ireo agence ny havana manerana ny nosy. Fa hijanona ny Mahajanga izay hatranisika tranga maro no tsikaritra teo anivon'ny distrika nandritra ny fampisehoana Pabemaso ataon'ireo mpitsabo nanaraka fiofanana azo diplôma master en sciences de la santé publique andraindraina ny ahazona vokatra tsara eo amin'ny fanatsarana ny tontolo ny fahasalamam-bahoaka aorian'ny fandraketana farany. Ireo boky mirakitra izay voka-pikarohana nataon'izy ireo zay. Christian Andriamiery, Kolo Mahajanga.
voka-pikaroana 700 no andrasana ivoaka aorian'ny fanohanana ampahabe maso ataon'ireo mpitsabo nanaraka fiofanana tao amin'ny sekoly OSTM ireto ato anatin'ny 2 herinandro itsahana ity. Mpitsabo manana andraikitra manerana ny Madagasikara izy ireo izay nisafidy nanao fikaroana mahakasika ireo tranga misy any amin'ny toerana izay iasan'izy ireo tsirairay avy. Aorianan'io fanehoana ampahabe maso ny voka-pikaroana io de mahazo an'le diplôme master spécialisé en sciences de la santé zany ireo mpitsabo sy ireo dentiste zay niofana tao anatin'izay fotoana izay. Marihana moa fa manerana ny Madagasikara izy ireo ary district maro manerana Madagasikara noho ny aviny le recherche misy 770 anisan'ny mpiofana izay anao an'izay présentation de mémoire manomboka androany izay. Mizara roa ny fanohanana ireo voka-pikaroana vita, misy ny mandeha irery tahaka ny mahazatra, ao ihany koa ny iombonana, izany hoe ny loha hevitra no mitovy fa ny vokatra hita kosa samy manana ny azy arakaraka ny tranga hita tany amin'ireo toerana izay niasany. Ny fampitahana ireo vokatra rehetra azo no mampiavaka azy mba ahafahana mahita ny tsy fitoviana amin'ireo zavatra mitranga eo anivon'ny distrika eny na eo aza ny fomba mitovy izay nanatanteran'izy ireo ny fikaroana sy ny fanadiadiana izay nataony ka ahafahana mitondra fanatsarana ny tontolo ny fahasalamam-bahoaka. Amin'ny ankapobeny zany dia tena masahana ny tena fahasalamam-bahoaka amin'ny ankapobeny le andavanandrontsika mihitsy na resaka nutrition, santé maternelle, voalazo anatin'ny daholo hatramin'ny couverture vaccinale rehetra sehatra mahakasika ny fahasalamam-bahoaka amin'ny ankapobeny dia tena tafiditra ao anatin'ny voka-pikaroana izay nataon'izy ireo ary mino fa aorianan'izao fotoana zao dia isy fiantraikany misy impact any amin'ny tontolon'ny asa misy an'izy ireo mihitsy zany fikaroana sy fiofanana nataon'ireo teto amin'ny OSTM nandritran'izay roataona izay satria ny ankamaroan'izy ireo dia tompony nandraikitra misy ny DRS, misy ny médecin inspecteur zay misy ny chef CSB amin'ny toerana rehetra misy ny fitoeram-piasan'izy ireo dia misy vokatra azo andrandraina aorianan'izao fanehoana boka-piadanana sy fiofanana teto zay. Diplôme master spécialisé en sciences de la santé publique no azony reto mpitsabo reto aorian'ny fahavitan'ny fanitsina ireo boky nandritra izao fanolorana nataony izao ka ho hisy fiantraikany any amin'ny fisondrotan-karamany. Lafomba hafa teboka iray mampihemitra mpampiasa vola vahiny tsy ho tonga eto Madagasikara ny ambana momba ny tsy fisiny fandriam-palema anarabola sy arabatana ho ny mpandinika raharam-pirenena. Takina ihany koa ankilan'ny fampiarana enitra ny lalàna iarovana ny mpandraharaha eo anatrehany mety trangana fanararao tapahefana misy eto amin'ny firenena. Andao rahantsika ny antsiprian'izay miaraka amrina fitiavana. Mpandraharaha vahiny maromaro no lasibatry ny tsy fandriam-pahalemana tamin'ity taona ity izay niafara tamin'ny fahafatesany ireo. Isan'izany ny tranga voamaly nahazo ireo sonoha roa hitafaty teny amin'ny 67 hektara. Efa nisy ihany koa ny teratany komoriana maty vokatry ny fanafiana amin'ny tapiadina tany Mahajanga ny volana aogositra teo sy ny teratany koreana ny volana febroary tany Tomasina. Loza mitatao ny fampiroboroboana ny sehatry ny fandraharahana izay mampihemitra ny mpampiasa vola avy any ivelany eto amintsika ny fisiny ny trangana tsy fandriam-pahalemana tahaka izao hoy ny mpandinika raharam-pirenena. Fipetra manan-danja mila apetraka nefa ny fiarovana sy ny fandriam-pahalemana na arabola izany na arabatana ho an'ny mpandraharaha vahiny na teratany malagasy mba afaka hiary am-pilaminana izy ireo. Rehefa misy olona manao kolikoly eo ambadika eo na mafatapatatra olona ary amin'ny fitsarana dia mivadika daholo ny taratasy dia zavatra efa nelany vola tsy anazy tapaka ilay izy. Izay zavatra izay hoe ny fitsarana dia ny resaka ady amin'ny kolikoly hoe tena mipetraka ao amin'ilay tontolo ny fandraharana eto Madagasikara na avy eto an-toerana na avy any ivelany dia samy mitaky an'izay avokoa. Fa zavatra anankiray tena anisany tena hoe zavatra goavambe ny resaka sécurité physique zany teneniko iny hoe ny tsy fandriam-pahalemana mety ny tota kely fa mety ny tota be teneniko amin'izay moa izy fa ny jolajola foana izy mivezivezy ve tsy mety tena vo aro zay ain'izay ny vezivezy eo izy mety isy amony mety isy tifitra ny tompona antoka voaloha amin'ny resaka fandriam-pahalemana ho an'ny mpandraharaha dia ny fanjakana manome antoka ve ny fanjakana fa mametraka tontolo ahafahan'ny mpandraharaha mivelatra. Voasikajo mbola marefo noho ny alemen'ny toe-karem-pirenena sehatra ny fandraharana eto Madagasikara. Tokony ho entitra ny fampiaran-dalàna fifehezana ny gabraraka sy ny fanararao tapahefana raha tiana ny ampivoatra ny fandraharana sy ny fampiasam-bola. Raha miatra ny lalàna dia efa endrika hoe tsara ilay tontolo ny fandraharana eto Madagasikara fa ny olana amin'ny eto
misy miseho mahitahita foana dia izay miseho mahitahita zay a matetika tsy mampisy an'la fandriam-pahalemana amin'ny lafin'ny manontolo zany fa lasa ohatrany hoe mipetraka tsara izy a androany le mpandrarà mety ho ambony noho ny olona ray fa rapitso le mpandrarà mety ho ambany no manam-pahefana malagasy rehefa tsy manao zay tiny ka le lalàna tokony ampiarina aloha ahafahana hoe ny rehetra ambany lalàna dia manaja le lalàna aloha ka rehefa mipetraka voaja ny lalàna dia tokony ho izay no izy ny lalàna natao andaminana ny fiarahamonina ampirindra n'le fiarahamonina ka fiarahamonina fandrarana ny resantsika dia tokony mipetraka ho azy zay akoatr'izay isan'ny sakana lehibe tsy ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny fandrarana eto amintsika ny olana amin'ny resaka angovo betsaka ny ity andrarà saingy tsy havitana manatanteraka ny tetikasa ity olana ny famatsiana herinaratra ity izay mbola tsy ahitany ny mpitondra vahaolana hatramin'izao mila politika maharitra araka izany ny fametrahana angovo matanjaka mba hampavitrika sy hamaly ny filan'ny olona isehatra amin'ny fandrarana fa ho tanterana ny 4 sy 5 oktobra ho avy zao amin'ny plazan'ny Ramena antsiranana ny hetsika amin'ilay conteste 2022 izay karakarain'ny Fédération Malagasy de Voile toanany Asa Madagasikara. Hetsika fifananana voalohany izay ahitana fifananana mitondra boty sy kite surf nomezan-danja ny ranomasina ary anehoana ny fahaizan'ny tantsambo malagasy miaraka amin'ny boty sy ny manodidina azy. Daniela Minarso. Anehoana ny fahaiza-manao ny tantsambo malagasy eo amin'ny filalovana ranomasina ho tanterana amin'ny plazan'ny Ramena antsiranana ny 4 sy 5 oktobra ho avy izao ilay hetsika amin'ilay conteste andiany voalohany izay karakarain'ny Fédération Malagasy de Voile. Fahaizana malagasy mandeha amin'ny ranomasina, fahaizana malagasy minavigy, mampiasa tsiko, mampiasa ranomasina hoe karakory tsara fomba hoe fahaizana amin'ny navigation zay satria sambasamina i Fédération Malagasy de Voile hoe andehanao hetsika any avaratra sambasamina izany manohana feno ny hetsika ny avy eo anivon'ny Asa Madagasikara tanjona ny anehoana ny akantony Madagasikara raha ny fanazavana araka ny voalaza teo dia Iasa mpanohana ofisialy ny hetsika milay conteste izy io dia mifanoto tsara amin'ny fihinanay izay manosika ireo tanora malagasy fa ihany koa mampiseho ny atsara Madagasikara ary indrindra moa fa manosika ny resaka ara ekonomika dia amin'ny fotoana ny 4 ka hatramin'ny 4 oktobra andikosores manodidina ny 420 ireo mpandray anjara amin'ny fifaninanana course boty ka 4 ny membre d'équipage ary 70 kosa ny any kite surf tanjony hetsika raha iverenana ny amerenana ny lanja ny ranomasina sy ny fahaiza-manao ny tantsambo malagasy miaraka amin'ny boty sy ny taranja kite surf isaloka ho azony ireo mpandresy voalohany amin'ny fitondrana boty ny vola mitetina 10 tapitrisa ariary raha 10 mety sy 2 tapitrisa ariary kosa ankilan'izay ho an'ireo mpandresy ny kite surf ankoatra ity hetsika fifaninanana ity maro tsy tambosana ihany koa ny hetsika atao mandritra fotoana io. Mialohany idirantsika ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena lasa fialokalofa ireo mpanao asa ratsy ao anatin'ny distrika amin'ny Betroka amin'izao fotoana ny filazana ho akaikina mahafantatra amin'ny mpitondra sy manodidina azy. Tranga izay nampirongatra ny fanondrana rongony ny alatrombo sy ny maro hafa. Raha ny rongony manokana 12 gony ny sarona faranteo tao Ambalateva commune Ivahoana ary efa mananika ny 4 taona ny total ny rongony sarona tany an-toerana nanomboka ny fiandohan'ny volana janoary. Ho an'ny OMC Betroka tsy maintsy ravaina ny tambazotra mpanao ny asa ratsy na iza ao ambadik'izay andoarantsika ny fanampanazavana. Anisan'ny mampihena ny asandahalo io fiadivana amin'ny zava-mahadomelina io nininy fanaratsiana zay avoaka agny ivelany misy ny minia mihitsy hoe manelingelina ny fitadiavam-bolandreo le zava-misy izahay ato anatin'ny distrika Betroka ny mpitondra fanjakana rehetra anatin'ny distrika Betroka dia manamafy an'izay teny zay hoe izahay tompoko dia tsy andefitra ninona ny zava-misy satria tsisy dikany izahay rehetra zao izahay napetraky ny fanjakana eto zao raha tsy miady amin'izay zavatra zay. Maro ny fanaratsiana, maro ny fanendrikendriana ny OMC, tsy ndresaka rongony ihany, fa ndresaka omby, ndresaka vondolona, fa izay tsy miemitra tompo ary mitefona ny ady ataonay amin'ny makasitra an'io. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any Androany hankasitrahana ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny rapitondray ary tomboky lasy tombo vavelo matompoko.
de beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.